Valomerabantsika rehetra indray ry havako a nahatratra ty andro anio ity. Vavaka isika. Andriamanitra rainay be fitiavana, be famindrampo, de rainay sy ankilazainay ny anaranao ilay Andriamanitra lehibe sy masina, ilay tsy mana-taloha ary tsy manam-piafarana, Andriamanitra mandrakizay, tompony hery sy ny fahefana rehetra. Ianao no nahatoy izao anay ary ny fahasoavanao no mitahiry anay mandrakariva amin'ny fahavelomana. Na eo aza ny toe-javatra mifamaofao eto ambonin'ity tany ity, dia ianao Andriamanitra kosa mamindra fo sy mamela heloka, be famindrampo mandrakariva. Ankehitriny ary dia iaino ny teninao indray izahay miteneny ianao araka ny fombanao, ary hazavao aty amponay ny teninao hitoetra betsaka aty anatinay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny nofinaina ao antsika ry havako amin'ity andro anio ity dia hitantsika ao amin'ny Korintianina voalohany 5:12, ny andininy 2:20 hatramin'ny 7:20. Vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha Kristy nitoriana fanatsangana tamin'ny maty, ahoana no ilazan'ny sasany eo aminareo fa tsy misy fitsanganan'ny maty? Fa raha tsy misy fitsanganan'ny maty, na dia Kristy aza dia tsy natsangana. Fa raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny toro-teninay, ary foana koa ny finoanareo. Ary dia hita ho vavolombelona mandainga ny amin'Andriamanitra izahay. Satria efa nilaza fa Andriamanitra no nanangana an'i Kristy, nefa raha tsy hatsangana amin'ny maty, dia tsy mba natsangana izy. Fa raha tsy hatsangana amin'ny maty, na dia Kristy koa aza dia tsy mba natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny finoanareo, ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Dia very koa izay efa nodomandry ao amin'ny Kristy. Raha amin'izao fiainan'izao ihany no anantenantsika an'i Kristy, dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Nefa tsy izany, fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy, ho santatra izay efa nodomandry. Ary satria ny olona iray no nisehon'ny fahafatesana, dia olona iray kosa no nisehon'ny fitsanganan'ny maty. Fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama, no haveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy. Nefa samy amin'ny filarany avy, Kristy no santatra. Rehefa afaka izany, dia izay an'i Kristy amin'ny fiaviany. Ray Masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitomboinao aminao ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy ilay tompony finoantsika. Amen. Apôstôly Paoly maneho valiteny hentitra sy mazava manoloana ny tranga izay niseho tamin'ny toro-teniny izay nataony tao Atena fahizay. Rehefa ny toro-teny tao Atena momba ny fitsanganana maty mantsy ny apôstôly Paoly, dia nisy sasany tamin'ireo izay niaino no nihomeny toro-teny, ary dia namparitaka ny mpino. Nanjaka mantsy tao Atena tamin'ny ny fampianarana jentilisa, nanjaka ny finoana jentilisa, ka sarotra ho an'ireo izay kristianina vaovao ny nandray ny finoana marina, nandray ny filazantsara marina. Ka indro ny apôstôly Paoly ary manao fanazavana, manao tohan-kevitra, manome tohan-kevitra roa lehibe eto amin'ity nofinaina ity, anazavana momba ny fitsanganana amin'ny maty. Arak'izany dia reto zavatra roa reto no azavaina eto amin'ity nofinainantsika ity. Andaniny omen'ny apôstôly Paoly ny porofo matanjaka
anazavana fa tena misy ny fitsanganana amin'ny maty. Ary eo ankilany kosa no anazavan'ny apôstôly Paoly fa velona Jesosy Kristy ka mamelona ihany koa ny mpanaradia azy. Ndeha ho jerentsika tsiraray ry havako izany toa-kevitra anankiroa zany. Eo amin'ny tapany voalohany 220 hatramin'ny 270 de misy andiana pirofo rijan-kevitra maro matanjaka mafonja entin'ny apôstôly Paoly anazavana fa tena misy ny fitsanganana amin'ny maty. Resahana ireo fa raha tsy natsangana Kristy io izy dia raha Kristy nitoriana fa natsangana tamin'ny maty, ahoana ny ilazan'ny sasany aminareo fa tsy misy fitsanganana amin'ny maty? De manomboka manazava amin'izay ny apôstôly Paoly ambarany fa raha tsy natsangana, raha tsy misy fitsanganana amin'ny maty de Kristy koa aza tsy natsangana. Tsy natsangany Kristy. Foana ny toritenin'ny apôstôly Paoly, foana ny finoana kristianina, vavolombelona mandanga izy, mbola ao amin'ny fahotana ihany ireo, very zay nodomandry eo amin'ny tompo ary mahantra indrindra noho ny olona rehetra izy. Ambara eo amin'ny 17 fa raha tsy misy fitsanganana amin'ny maty na de Kristy koa aza dia tsy natsangana. Amin'ny 420 foana ny toritenin'ny mpitoroteny rehetra ary isan'izany ny toritenin'ny apôstôly Paoly. Tapany faharoa amin'ny 420 foana ny finoana kristianina ary tsy misy mpanaradia intsony Kristy. 520 zary lasa vavolombelona mandanga ny amin'ny filazany tsara ny apôstôly. 720 mbola ao amin'ny fahotana ihany ny olombelona ary mitoetra mandrakizay ao amin'ny fahotana. 720 very zay efa nodomandry eo amin'ny Kristy, maty antoka ny antony nanarahana Kristy raha tsy misy fitsanganana amin'ny maty. Ary eo amin'ny 720 dia ambara fa mahantra indrindra noho ny olona rehetra izay manantena izao fiainana izao ihany. Arak'izany ry havako malala, zany toa-kevitra marobe entina anambarana ny fisian'ny fitsanganana amin'ny maty zany de toa-kevitra kristianina manasongadina ny maha izy azy ny fanantenana kristianina sy ny fiainana mandrakizay. Ny fanantenana kristianina, ny fanantenana aorianan'izao fiainana ankehitriny zao sy ny toy an'izany rahatrizay, zay ny antsoina hoe fanantenana ny fiainana mandrakizay. Arak'izany ry havako malala, aseho miariary fa na ao amin'ny Kristy, na ao amin'ny fiangonana, na ao amin'ny mpino de mitombona avokoa ny fisian'ny fitsanganana amin'ny maty. Miara-miasa avokoa mantsy Kristy, ny fiangonana, ny mpino hahatanteraka ny finoana kristianina marina miorina amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Isika ankehitriny koa ry havako malala, ambaran'izao soratra masina zao fa noho ny amin'ny Kristy de mioro-paka tsara, mioro-paka marina ary ananantsika fanantenana ny amin'ny farany, tsy amin'izao fiainana ankehitriny zao ihany fa hatramin'ny aorianan'ny fahafatesana aza ny fanantenana ny fitsanganana amin'ny maty, ny fiainana mandrakizay ary ny fanantenana kristianina. Fa ny zavatra faharoa zay resahan'ny apôstôly Paoly ry havako eto amin'ity soratra masina ity de manazava izy ny amin'ny Jesosy Kristy velona ka mamelona ny mpiaradia aminy ihany koa. Amin'ny 20 hatramin'ny 120 no anazavan'ny apôstôly Paoly fa i Kristy zay velona, zay tsy voatazon'ny fahafatesana, zay tsy voatazon'ny fasana, io no santatry izay nodomandry, io no santatry ny fitsanganana amin'ny tenany maty rahateo. Asehon'ny apôstôly Paoly fa fandrin'ny fahafatesana ny olombelona
ary tao amin'ny olona iray, zany hoe tao amin'ny Adama no nisiny zany fahafatesana izany. Fomba ny zanak'olombelona no ny amin'ny fahotana ny maty, fa fomba ny Kristy amin'ny Mahandriamanitra azy kosa ny manangana amin'ny maty. Ny tontolo-pahafatesana sy miaraka aminy ny fasana, ny faharatsiana, ny fahotana, zany ny tontolon'ny olombelona. Fa mifanohatra amin'izany rehetra kosa ny fahavelomana, ny fiainana, ny fitsanganana amin'ny maty. Zany ny tontolon'Andriamanitra, zany ny tontolo ao amin'i Jesosy Kristy. Ka i Jesosy Kristy mihitsy no ambara fa efa santatra ny amin'ity fitsanganana ity. Noho izany, izay rehetra mino an'io Jesosy Kristy io dia manara-dia azy, atsangana amin'ny fahavelomana, aisorina amin'ny fahafatesana, vonoina amin'ny fahotana, fahatsangana ho amin'ny fiainana kosa. Arak'izany ry havako malala, i Jesosy Kristy velona de tsy Jesosy Kristy izay mamelona ny tenany fotsiny, tsy Jesosy Kristy izay miaina amin'ny fahavelomana fotsiny, fa Jesosy Kristy vonona hameny fahavelomana sy ny fiainana ho azay rehetra manara-dia azy koa. Io Jesosy Kristy velona io no kiondalana lehibe ahazon'izay rehetra mino ny fahavelomana, ahazon'izay rehetra manara-dia azy ny fahavelomana mandrakizay ihany koa. Ry havako malala ao amin'ny tompo, ry kristianina sy mpino, tsy honohono ny fitsanganany tena maty. Tena misy ny fitsanganana amin'ny tena maty, ary porofo mitoaka amin'ny tendany ny fitsanganan'ny Kristy ny andro fahatelo, porofon'ireo vavolombelona marobe, porofon'ireo toa-kevitra mafonja marobe izay nitanisana teo. Ny andininy voalohany hatramin'ny andininy farak 10 de mitanisa ny apôstôly Paoly fa nisy vavolombelona maro dimanjato mahery nahita maso zany fitsanganana tamin'ny maty zany. Ao nahita atsika fa nahita maso zany ry Petera, nahita maso zany ry Tomasy, nahita maso zany ny rahalahy tsy dimanjato, ary na de ny apôstôly Paoly koa aza de nahita maso izany tamin'ny lalana ho any Damaskosy. Fa akoatr'izay de mbola ambara fa io fitsanganana amin'ny maty io no fanantenana kristianina, mamelona ny finoana kristianina mandraka ankehitriny. Arak'izany ry havako malala, raha foana ny finoana kristianina, raha foana ny torotenin'ny fiangonana, raha foana ny fampianaran'ny fiangonana, raha ambara fa tsy natsangana Kristy, nahoana ny fiangonana no maharitra ny joro hatramin'ny 2 taona mandraka ankehitriny? Matoa mijoro ny fiangonana de satria marina ny fanambaran'ny Kristy, marina ny fampianaran'ny fiangonana. Arak'izany, ampaherezana antsika mpino rehetra reto trangan-javatra anankiroa reto. Andanina ny fanantenana kristianina, ny fiainana mandrakizay, ny fitsanganany tena maty, ny fiainana aorianan'ny fahafatesana no zavatra lehibe mampiavaka ny finoana kristianina amin'ny finoana zao tontolo zao. Ny amin'ny finoana zao tontolo zao de mitsahatra eo amin'ny fahafatesana ny fiainana, tsy misy intsony izay azo antenaina aorianan'ny fahafatesana. Ho an'ny mpino kosa ry havako malala, ho an'ny mpino kosa dia ny fanantenana tsara miaraka amin'ny Kristy, lay fahavelomana, lay fiainana, lay andry sy iorenan'ny finoana kristianina ny amin'ny fanantenana rahatrizay, zany no iorenan'ny finoana kristianina. Fa zavatra faharoa zay ampaherezana antsika mpinany koa de zao: marina ny finoana kristianina, tsy tokony salasala na iroro hevitra intsony, fa efa Kristy mivantana no santatry efa nodimandry, kanefa santatry izay natsangana tamin'ny maty ihany koa no iorenana io finoana kristianina io. Tsara fototra, tsara fiorenana, tsara izay fampianarana ny finoana kristianina, miorina ao amin'i Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Maneho zany fa fandresena miezinezina,
fandresena lehibe no ananany fiangonana sy ny mpino miaraka amin'ny Kristy izay nandresy ny fahafatesana. Koa ampahirezana antsika rehetra izay malemy finoana, izay morakivy, izay miovaova hevitra, izay mitady hiverina aza na hiemotra amin'ny finoana kristianina, amin'ity andro an'ity ahatsiarovantsika fa tena miorom-paka tsara ary miorom-paka mafy ny finoana kristianina ao amin'ny Jesosy Kristy ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty. Dia ho an'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra ao amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika ry havako. Misaotra anao izay Andriamanitra fa nampianarinao anay tetondray androany fa ianao Jesosy no efa velona ary mamelona ny finoana ty anatinay koa. Mamelona ny finoan'ny fiangonana ianao, mamelona ny finoan'ny mpino ary mamelona ny finoanay tsiraray avy. Misaotra anao zahay, tsapanay, hitanay fa velona ianao ary mamelona anay raha teo. Ka ndreto zay Tompo, iorina tsara, iorina mafy, tsy ho voazongozon'ny fampianarana sy ny rivotra samy hafa izay miely amin'ity izao tontolo izao ty. Fa anio kosa fa asehonay deniny ankehitriny izany fahavelomana omenao zany amin'ny fiainana andavanandronay, amin'ny fiainam-panomponay, amin'ny finoana anananay, dia asehonay miariary fa velona ianao ary mamelona anay ary miaina amin'ny fahavelomanao zahay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty, nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.